Salama daholo, miarahaba antsika rehetra, miarahaba n'Andriamatoa Bena Saina. Afaka lazainao aminay ve ny mombamombanao? Ia, salama daholo antsika jiaby mitandregny dia ato amin'ny plateau. Agnarako manokana mombamomba za Bena Saina, GNZ Madagascar, zay boaka any Diogo, mémoriste en économie du développement. Zay mombamomba za. Merci. Nanomboka tamin'ny 25 septembre 2025 teto Madagasikara dia nahitana karazana hetsika sy tolona noentin'ny tanora izay mivondrona amin'ny anarana hoe Génération Z. Mampiavaka an'izy ity tamin'ireo hetsika rehetra izay hita teto Madagasikara dia fahitana fa miara-niainga ny faritra rehetra teto Madagasikara. Ho anareo avy any amin'ny faritra ankoatran'ny Antananarivo, inona no antony nampahatonga an'izay fitakiana izay sy fitolomana izay? Ia, hatreto ny tegna afaka ambarako zegny économiquement dia io man'ny faritry Sava satria zay ny amin'ny province n'Antsiranana zegny, problème de la vanille, le raha zegny karaha monopolisegna loatra zegny. Dia faharoy magnaraka zegny zegny amin'ny fotoagnany manao traitement des dossiers manonga aty Antananarivo aby toy ny passeport, FOP, raha tokony ho hisy agny amin'ny faritrinay. Dia troisièmement les bases fondamentales izy nitenenantsika jiro sy rano igny. Dia i 3 paramètres zegny zegny no nahatonga igny hetsika igny. Fa tegna nankafana azy nanomboka le 26 nahitana fatin'ny ilay olo mpiara-mianatra taminay. Raha izay ara ny antony mampiavaka ny tolona nisy tany amin'ny faritra nisy anareo, inona indray ara ireo antony ikambana an'ireo mpiaraka ny tolona rehetra nanerana ny nosy? Ny antony zegny misy boka terme hoe zay mitambotra vato. Tsy dia malaza izy loatra donc zay mitambotra vato fa firaisan-kina no ery. Raha toa ka zahay tagny Antsiranana ihany no nagnano ninay tagny dia tsy niray hina tamin'ile 5 provinces, ataoko donc fa mety naivagna ilay tolona. Zegny zegny ny antony nampiray hina jeune jiaby nagnera Madagasikara. Inona zany ireo tena olana ara-piarahamonina nampirahina ny malagasy tanora GNZ rehetra manerana ny nosy tao anatin'izay fitakiana rehetra izay? Ia, ny olana ara-piarahamonina izay niresan'ny malagasy jiaby zegny izy ilay nivolagnintsika taloha igny toy ny jiro sy rano. Dia agnatin'ny mitaky izy io magnano erim-pamoretigna zegny ny gendarmerie-pirenena. Dia igny zegny force koa nampitombo ilay tolona. Inona ny fanirian'ny tanora sy ny zavatra andrasany amin'ny ho aviny? Ny fanirian'ny tanora sy ny zavatra andrasany amin'ny ho avy dia ny fanovana rafitra. Dia mba fahaizantsika makataka toy ny Burkina Faso izay nanomboka tamin'ny 2022 igny izy amin'izao fotoana fa maromaro zegny ilay pays izay magniry étape zay nisy andreo io. Dia antsika manana compétence mba appliquena tsara, tokony mipetraka tsara ilay transparence de fitsanjaram-pahefana araka ny tokony ho izy zegny ny atao. Satria ny ankamaroan'ny vahoaka agny, surtout ilay mpiara-mitologno taminay, état fédéral tsy afaka agnatin'ny saignim-bahoaka raha zegny. Agny amin'ny faritra, que ce soit Antsiranana, Majunga, Toliara, Tamatavy, Fianarantsoa. Miandry raha zegny ny vahoaka. Mankasitraka indrindra Andriamatoa Bena Saina, misaotra betsaka antsika rehetra ihany koa nanaraka hatramin'ny farany, mandra-peo nandray ary tompoko dia mirary soa antsika rehetra.